Anio alatsinainy faharoa amby roapolo desambra 2024 iombonantsika amin'ny herinandro sambatra iarahan'ny sampana lehilahy kristianina sy ny Dorcas ary ny sampana tanora kristianina zokiny sy ny sampana sekolalady manantotosa hibanjinantsika ny lohahevitra hoe ho zazanao ahoana reo io fa ny tanan'ny tompo no momba azy. Andeha isika hisaotra sy hideran'ny tompontsika amin'ny salamo faraka amin'ny fitopolo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahasivy. Amin'ny anaran'ny tompo, ianao Jehovah no ekino, aoka tsy homenatra mandrakizay aho. Vonjeo ny famarinanao ka afao, ahatonga lany amiko ny sofinao ka vonjeo aho. Aoka ho vaty lampy fonenanao atoniko mandrakariva ianao, izay efa nandidy hamonjy ahy. Faram-baty sy batery fiarovana ho ahy ianao. Andriamanitro, afao amin'ny tanany ratsy fanahy aho, dia amin'ny tanany mpanao meloka sy ny lozabe. Fa ianao no fanantenako Jehovah Tompo, rytoko katry ny fony aho mbola tanora. Ianao no nanankina anay hatrany am-boga, ianao no namoaka avy tao an-kibon-dreniko, ianao no deraiky mandrakariva. Tonga toy ny zava-mahagaga eo masiny maro aho, nefa ianao ny fiarovana mafy ho ahy. Ny vavako ho feno fiderana anao sy fankalazana anao mandrakariva. Aza manary ahy rehefa antitra aho, ary aza mahafoy ahy rehefa ketraka ny heriko. Amen. Mbona hivavaka tsika ry havana. Ry Jehovah Andriamanitra ran'izany an-danitro, Andriamanitry ny fanantenana sy ny fifaliana ary ny fiadanana tokoa ianao. Mampitombo ny finoanay sy ny fanantenanay, no nery ny fanahy masina, misaotra sy mideranao izahay, mankalaza ary manome voninahitra anao, no nanomezanao an Jesosy Kristy zanakao ilay tokana hamonjy anay. Manoloana izany fitiavanao izany, dia mahatsapa tokoa izay fa mpanota, tsy mendrika, nanao izay ratsy teo masinao. Mifona, mitalao aminao izahay, mba avelao ny elokay, ary matoky sy mino izay, fa tsy tonga hiantsiny marina ianao, fa ny mpanota mba hibebaka. Manatrefeno izao fotoana izao ianao, ka momba anay amin'izay rehetra ataonay, amin'ny alalan'ny fanahy masinao, mba tsy handalo fotsiny aminay izao herinandro sambatra izao, fa novan'ny fonay ho toy ny an'ny zazakely, tsotra sady marina, satria sambatra ny madio am-po, fa izy no ahita an'Andriamanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay no ivavahanay toy izany. Amen. Miarabantsika mpianakaviana tafombona amin'ity alatsinainy faharoa amby roapolo ny volana desambra, iarahantsika ao anatin'ny herinandro sambatra ity ry havana. Ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra. Manonona ny fitahin'ny tompo ho an'ny sampana Dorcasy, ny Eselike, ny sekolalahady ary ny sekezokiny, izay tompo marika raha teo ny amin'ity fotoana ity. Fa ho amin'ny ankizy sy ny tanora, ny fahasoavan'ny tompo mitsangana hivavaka isika vao hipetraka ianareo. Tompo indreto izahay notarianao lalana, ka vonina hijery anao Jesosy Kristy. Ianao koa mahita ny momba anay, hazavaon'ny fosy fanahinay amin'ny alalan'ny fanahy masina takarana indray, ny sitraponao ka handraisanay izany ho fiainana. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Herinandro fiomanana amin'ny Krismasy izao iombonantsika isan-kariva izao, antsoina hoe herinandro sambatra. Ny salamo fahatelo amby telopolo andininy fahavalo amby folo hatramin'ny faharoa amby roapolo farany no voalahatra amin'ny karatra mofinaina ho anjarantsika fiangonana amin'ity anio ity. Salamo fahatelo amby telopolo andininy fahavalo amby folo hatramin'ny faharoa amby roapolo. Fa izay raisintsika manokana anafarana ny ankizy sy ny tanora dia ny andininy fahavalo amby folo tapany voalohany, manao hoe amin'ny anaran'ny tompo. Indro ny mason'i Jehovah mitsinjo izay matahotra azy. Averina kely hoe mitsinjo izay matahotra azy. Ao amin'ny soratra masina, ny fitantarana ny nahaterahan'i Jesosy dia hitantsika ao amin'ny filazantsara araka ny Luka toko voalohany toko faharoa andininy voalohany hatramin'ny faharoapolo. Santionany mitantara
ny nateran'i Jesosy Kristy zany mitantara momba ny krismasy. Inona ary ny zavanitranga? Rehefa teraka Jesosy avetrany dia ansika andeha amin'ny tantara. Rehefa teraka Jesosy dia naniraka anjely, ny atao hoe anjely moa dia iraka nampilaza hafatra Andriamanitra mba hijery ny mpiandriondry tamin'ny andro efa alina be. Ndana jery eo ny mpiandriondry ary lazao ny afatra feny fiadanana mpamonjy ny teraka ao anareo anio an-tanana ny Davida dia Kristy Tompo. Ary rehefa zay dia niazakazaka kosa ireo mpiandriondry hitady hoe aiza ary zany Jesosy zany andro alina be dia nijery ny Jesosy koa ny mpiandriondry. Anatsoantsika lesina hoe na ny anjely izay nirahan'Andriamanitra hijery ny mpiandriondry na ny mpiandriondry nijery ny Jesosy dia misy hoe nijery zany. Fa krismasy ny andro ny tsaroana dia hoe Andriamanitra mijery ny tsirairay. Indro ny mason'i Jehova mitsinjo izay matahotra azy. Krismasy Andriamanitra mijery, Andriamanitra mijery ny tsirairay. Tsy hoe amin'ilay maso be mifandravandra be iny, fa ny dikan'izany rakizy tanora dia ny hoe Andriamanitra mahalala ny antsipirian'ny fiainantsika, mahita izay tsy hitanao akory amin'ny fiainanao Andriamanitra. Ary ny hoe mitsinjo kosa dia tena mikarakara antsika Andriamanitra. Raha atambatra ireo dia manao hoe Andriamanitra dia mikarakara antsika amin'ny antsipirian'ny fiainantsika. Tsy mijerijery fotsiny izy fa tena mikarakara antsika amin'ny antsipirian'ny fiainantsika. Maninona hoe Andriamanitra? Resiny ny orana amin'ny feon'ny zanak'olombelona. Maninona hoe Andriamanitra? Mikarakara antsika amin'ny antsipirian'ny fiainantsika. Izay tsy fantatsika akory dia karakarain'Andriamanitra. Nijery amin'ny Maria sy Josefa Andriamanitra, nijery ny Jesosy zazakely Andriamanitra, nijery ny mpiandriondry Andriamanitra. Izany indrindra no ambarany Salamo 7:30 tapany voalohany. Na iza ianao, na zanakiza ianao na zanakiza, dia jeren'Andriamanitra amin'ny antsipiriany ary karakarainy amin'ny farany madinika indrindra ny fiainanao. Ny afatra krismasy mijery anao Andriamanitra. Afatra krismasy mijery anao Andriamanitra, mikarakara anao amin'ny antsipiriany izy. Faly ianao dia hitan'Andriamanitra zany. Malahelo ianao fa tsy arak'izay nietretinao ny fanomezana azonao, hitan'Andriamanitra zany. Rehefa matsapa koa ianao hoe ohatran'ny tsy voajery ny dada sy nena na tsy voajery ny tompona andraikitra ao amin'ny fiangonana, mahita anao Andriamanitra. Tsarovy fa tsy ny fanomezana betsaka no zava-dehibe fa ny mason'Andriamanitra mijery antsika ankizy na tanora isika. Nday hivavaka isika. Fantatray avy amin'ny afatra teo Andriamanitra fa tahaka nijerenao ny mpiandriondry tamin'ny alina be ary nijeren'ny mpiandriondry irakao koa ny Jesosy zaza no hijerenao anay amin'izao fotoana manodidina ny krismasy izao. Mijery anay ianao Andriamanitra ary midina sy miditra eo amin'ny fiainanay antsipiriany. Misaotra fa mahita anay Andriamanitra ianao, mijery ny fiainanay ianao ary tia hamonjy anay ianao. Ampianaro izahay ahitanao araka ny fitaomany mpanao salamo hoe indro ny mason'i Jehova mitsinjo izay matahotra azy. Feno tahotra anao izahay ka iaino ny teninao, hankatoa ny teninao. Mba ho krismasy sambatra ho anay rehetra izao krismasy 2022 izao. Amen. Iombona mivavaka isika tompoko. Dera sy laza no tolotra ianao ray malalo. Raha nomenao ty fotoana ity zahay, tombo-pahasoavana izay ahafahanay miaino sy mandray ny afatrao.
koa ampomba ianay rehetra izay miaino ny fanahinao masina tompo hanome anay fahazavan-tsaina atakaranay ny afatra tianao ambara aminay izay omenay ihany koa ny fitadidiana tsara iraketanay izany ao am-ponay tsy hanontanay aminao dia ny fanahinao masina ihany koa tompo no angatahanay ho an'ireo izay hamaky ny teny ahatanterahana izany araka ny sitraponao tompo ny hitondra ny afatrao koa tsy ho diso anjara ka ny fanahinao masina no hitaridalana azy raha mipetraka eo ambavany ny afatra marina avy aminao amin'ny anaranao lehibe tompo amen. Iaraka amaky sy iain'ny soratra masina isika ao amin'ny fanekena taloha bokyny Deutéronomie toko faha 8 andininy faha 5 ka hatramin'ny faha 7. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny tompo. Mpaminany avy eo aminao dia avy amin'ny rahalahinao tahaka no atsangan'i Jehovah Andriamanitrao ho anao. Izy no ho henoinareo arak'izay rehetra nangatahinao tamin'i Jehovah Andriamanitrao tao Horeba tamin'ny andro nivoriana hoe aoka tsy iain'ny feon'i Jehovah Andriamanitro intsony aho ary aoka tsy ahita izany afo lehibe izany intsony aho fandrao maty. Dia hoy Jehovah tamiko, tsara ny teny izay nolazainy, mpaminany no atsangako ho azy avy amin'ny rahalainy tahaka anao ka ataoko ao ambava ny teniko ary holazainy aminy izay rehetra andidiko azy ary izay rehetra tsy mihaino ny teniko izay holazainy amin'ny anarako dia izao no hitsara azy. Mbola hotoizantsika famakiana teny soratra masina filazantsara ny Luka toko faha 1 andininy faha 7 ka hatramin'ny faha 9. Toizantsika ny epistily nosoratan'i Jaona toko 1 andininy 1 ka toko 1 andininy 1 ka hatramin'ny faha 4 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tonga ny andro hahaveloman'i Elizabeta dia niteraka zazalahy izy ary ny niara-monina taminy sy ny havana andreva efa no alehibeaziny tompo ny famindram-pony taminy dia niara-faly taminy ireo. Ary tamin'ny andro faha 9 dia tonga hamorany zaza izy ka efa saika ataony hoe Zakaria araka ny anarandray ny anarany. Fa ny reniny namalika nanao hoe tsy izany fa atao hoe Jaona izy. Fa hoy izy ireo taminy tsy misy nadiray akory aza amin'ny havanao izay manana izany anarany izany. Ary nanao baikomaona tamin'ny rainy izy ireo izay tokony ho tsininy ho atao anarany ary nangataka fafana izy ka nanoratra hoe Jaona no anarany. Dia gaga avokoa izy rehetra ary dia nisokatra niaraka tamin'izay ny vavany ka afaka niteny ny lelany dia niteny izy ka nideran'Andriamanitra. Dia raiky tahotra izy rehetra niara-monina taminy ary ny hely teny amin'ny tany ny avoanan'ny Jodia rehetra izany laza izany rehetra izany. Ary izay rehetra nandeha dia nandatsaka izany tampony ka nanao hoe ho zazanao ahoana re io fa nitanan'ny tompo momba azy. Izay hatramin'ny voalohany dia izay efa renay, izay efa hitan'ny masonay, izay efa nojerenay sady efa notsapain'ny tananay dia ny amin'ny teny fiainana. Fa efa naseho ny fiainana ary efa nahita azy izahay dia tonga vavolombelona ka nanambara aminareo ny fiainana mandrakizay izay tao amin'indray ka efa naseho taminay. Izay efa hitanay sy renay no ambaranay aminareo mba ahazahoanareo firaisana aminay koa ary ny firaisanay dia amin'ny iray sy amin'ny Jesosy Kristy zanany. Ary izao zavatra izao no soratanay mba ho tanteraka ny fifalitsika. Amen. Ray masino manamasinanay amin'ny fahamarina ny teninao fahamarina. Amen. Mbola ho ampitombona ao amintsika ry havana ny famindram-po sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy tompontsika. Ety ampiandohana izao afatra izao dia mampitondra fialan-tsiny ny
tomponanjara amin'ny mpitondrana ny afatr'Andriamanitra ny mpitantrana Razakarivony Charlot Patricia araka ny voalahatra ao amin'ny fandaharana no ny antony arakasa na tanazika na tratra orinazy amin'ny fiatrehana ity fanompoana ity. Raha isika amin'ny fanetretena ny afatr'Andriamanitra miankina amin'ny loha hevitra hoe ho zaza anao ahoana re io fa ny tanan'ny tompo momba azy. Lioka toko voalohany andininy fahaenina amby enimpolo. Ary dia ny fanahin'Andriamanitra ampita amintsika ny hevitry ny teny anome antsika fanantenana Krismasy 2024. Izany fanontaniana izany ry havana dia fanontaniana mitory fahagagana, fanontaniana mitory fieritreretana amin'ny ho avy. Inona ny zava-hitranga amin'ny ho avy. Ateraky ny zava-niseho teo aloha, mialoha ity filazana ity, ny fanontaniana manao hoe ho zaza anao anare io fa ny tanan'ny tompo momba azy. Inona ary ny zava-nitranga fahateran'ny Jaona mpanao batisa no ambarany soratra masina amintsika eto amin'ity perikopa ity. Jaona mpanao batisa iza ny ray aman-dreniny? Ny rainy Zakaria, ny reniny Elizabeta. Fahagagana be dehibe ny manodidina ny fahateran'ny Jaona mpanao batisa. Ny voalohany, ireo ray aman-drenin'ireo dia mpanompo mahatoky teo amin'ny tempoly ary amperim-panompona indrindra i Zakaria no novanginy ny anjely manao hoe efa re nivavaka nataonareo hiteraka Elizabeta. Tsy niteraka mantsy izy mivady na dia efa antitra azy. Hoy ny soratra masina ao amin'ny Lioka toko voalohany andininy 19 sy ny manaraka. Efa antitra izy ireo fa nivavaka kosa izy mba ananany zanaka. Tonga ny famangin'Andriamanitra enom-bolana talohany nahaterahan'i Jesoa, nahaterahan'i Jaona mpanao batisa. Fahagagana voalohany ny valim-bavaka azony Elizabeta sy Zakaria ka nananany any Jaona. Ny fahagagana faharoa, rehefa nandray ny fanambarana ka tsy nino i Zakaria dia nakombon'Andriamanitra ny vavany. Tonga mona i Zakaria. Ary rehefa nivoaka tamin'ny anjara fanompona izy dia tsy hitan'ny olona ny teny intsony. Zay ilay fahagagana faharoa. Fa maninona koa raha angapetiny tsy ny teny intsony. Fahagagana faharoa manodidina ny fahateran'ny Jaona. Mbola nampametra-panontaniana indray. Rehefa teraka i Jaona, tonga ny andro fahavalo izay araka ny fomban'i Jiosy dia aroso amin'ny famorana izay zazalahy kely teraka, eo no omena ny anarany. Iza ny atao anarany? Zakaria, fa iza indray anahaka ny anaran'ny dada tsy ho Maria, fa Jaona no atao anarany, fa zany no afatra momba azy. Zay ny fahagagana fahatelo. Nanova ny fomba mahazatra ny fiarahamonina ka tsy nametraka ny anarandray fa anarana hafa mihitsy. Ny fahagagana manaraka dia ny nanamafisany Zakaria tamin'ny alalan'ny soratra teo amin'ny fafana fa i Jaona no anaran'ity zaza vao teraka ity. Eo ary ny andininy 420 rehefa voasoratra ny fafana dia ambarany soratra masina hoe nisokatra niaraka tamin'izay ny vavany ka afaka ny teniny lelany dia ny teny izy ka nideran'Andriamanitra. Mbola fahagagana koa ilay Zakaria tsy ny teny rehefa voapetraka soamantsara ny anarana ny teny ka fiderana an'Andriamanitra. Raiky tahotra ny manodidina rehetra. Io ny andininy 19 mitondra amintsika ny fanontaniana mandravina an'izany rehetra izany manao hoe ho zaza manao ahoana io? Hoy ny soratra masina.
ho zazanao ahoana io fa ny tanan'ny tompo momba azy. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo, rehefa misy zaza teraka tokoa dia ao mandeha ho azy ao anatin'ny ray aman-dreny fianakaviana ny mieritreritra hoe ho toy inona ary ty zaza ty any aoriana. Fa eto dia mainka nipetraka izany fanontaniana izany tsy avy amin'ny ray aman-dreniny Jaona fa avy amin'ny manodidina, satria zaza mahagaga loatra i Jaona mpanao batisa. Ndeha ry an-dalanina, ny fahagagana momba ny fahaterahan'i Jaona mampametra-panontaniana hoe tena eo amin'ny Jaona ny tanan'ny tompo. Vehivavy, lehilahy, efa voky andro no mbola niteraka indray. Fanantenana no ambaran'izany ry havana. Olona efa very fanantenana tsy hananjanaka intsony no vangina Andriamanitra amin'ny fitondrana voka. Tsirim-panantenana vaovao ao amin'ny olona tsy manantena, tsy afaka anantena intsony. Ahoana ny atongavan'izany fa izao efa antitra ary nivady kokoa hoy Zakaria. Manantenan'Andriamanitra. Mety misy fiainana mandamoka angamba eo amin'ny fiainanao. Mety misy zavatra tsy mahavokatra eo amin'ny fiainanao na ny ankonanao. Dia tsarovy ny tantaran'i Zakaria sy Elizabeta ary manantenan'Andriamanitra. Tsy misy fiainana mety andamoka, tsy misy fiainana tsy ahavokatra raha mametraka ny fanantenantsika amin'Andriamanitra sika. Ny fiheverantsika no mety tsy hitovy amin'ny fihevitr'Andriamanitra, fa Andriamanitra dia Andriamanitra ny fahavokarana ry havana. Matoky manantenan'Andriamanitra. Eny amin'ny fiarahamonina eny rehefa ataon'ny mpanao gazety ny fanadihadiana dia hoe mitovy amin'ny isan'andro ihany fa tsy vaky lovy mihitsy. Manana fanantenana. Ohatra ny isan'andro ihany. Zahay zao dia tsy mivarotra fa bazary de Noël dia azon'ny olona ny tsenanay. Tsisy atao zahay. Tsipitsipona sasalamba. Zany ny fiainan'ny fiarahamonina ry havana. Fa hevero ny fanantenana ny tsimoka tao amin'ny Zakaria sy Elizabeta. Manantenan'Andriamanitra eo amin'ny toe-javatra mety manahirana ary tsy mampisy fanantenana intsony. Ny fahagagana faharoa voalaza teo dia ilay Zakaria mona. Mbola mariky ny fomban'Andriamanitra ny fiainan'ny Jaona mpanao batisa izany. Nahoana ny mona i Zakaria? Satria tsy nino ny afatra nampitorean'Andriamanitra ny anjely izy. Eo amin'izay tsisy ny finoana amintsika vahoakan'Andriamanitra, dia tsy avelan'Andriamanitra hijoro vavolombelona isika. Aza miteny tsony ary ianao. Ary izany tokoa ry havana ny olona tsy manana finoana dia tsy manakolazay na mpiarabelona momba ny fanantenana ao anatiny, satria efa niraraka ny finoany. Mety ianao koa tody izany toe-javatra hoe tsy manana finoana ianao ary tsy afaka mijoro vavolombelona. Raha tahaka ny Zakaria ianao ka mikombona ny vavanao satria tsy nino ny fanantenana omen'Andriamanitra ianao, ny fanantenana Krismasy, anio mangata famindram-po avy amin'Andriamanitra. Sokafindray ny vavako hijeranao amin'ity Krismasy 5/24 ty. Avaozy ny fomba fiainako mba hafako misokabava hanambara ny fanantenana avy aminao Andriamanitra. Izay lay fahagagana tanan'ny tompo nomba ny Jaona mpanao batisa nanakombona ny vavan'ny Zakaria Andriamanitra, satria tsy nino ny afatra nampitondraina ny anjely izy. Ianao kosa mba tsy ho tahaka ny Zakaria, ino ny afatra Krismasy mba hahatonga anao ho vavolombelona hanambara fa eo i Jesosy Kristy, hanambara fa marina ny ten'Andriamanitra ary ananan'ny olona fanantenana indray. Inona ny fahagagana fahatelo voambara teo?
rehefa tonga teo amin'ny fotoam-pamorana andro fahavalo na terahany jaona mpanao batisa dia faly ny fianakaviany mifanotrina amin'izany ary ny ady hevitra ny hoe izary ny anarany Zakaria nanova ny fomba mahazatra teo amin'ny fiarahamonina ity jaona mpanao batisa ity sy ny manodidina ny fahaterahany raha ny fomba araka ny voalaza tany am-piandohana dia ny anarandray no entiny zanakalahy fa tsy izany no izy jaona izay adika hoe fahasoavana ry havana fahasoavana no atao anaran'ity zaza ity mbola marika indray izany fa tena momba an'io zaza io ny tanan'ny tompo fahagagana fanovana ny hevitry ny fiarahamonina ny afatra azontsika tsoahana amin'izany dia ny hoe isika manana fanantenana an'Andriamanitra dia tsy maintsy ho fitaovana anova ny fomba mahazatra ny fiarahamonina ka hitondra fahasoavana eny amin'ny tontolo rehetra ametrahan'Andriamanitra antsika manonona jaona manonona fahasoavana eny amin'izay rehetra andihanantsika izay mahitatsika izay mifanena amintsika dia iova fijery iova heritreritra ka hita ny fahasoavan'Andriamanitra rehefa mivezivezy eny amin'ny fiarahamonina ianao ka tonga ao atokantrano dia atao vavaka ny hoe tompo enganezay rehetra ny fanerasera tamiko mba nandray ny fahasoavanao izay hitany teo amin'ny fiainako tsy hoe handray an'ny jaona fa handray ilay fahasoavana hevitry ny anarana hoe jaona fahagagana fahatelo fialana amin'ny fahazarany fiarahamonina ary fanolorana fahasoavana ho an'ny fiarahamonina ny fahagagana fahaefatra manodidina nyty fahaterahan'ny jaona mpanao batisa ity araka ny fanambarany ny soratra masineto dia ilay Zakaria izay nahavita ny soratra hoe jaona ka nanambara fiderana an'Andriamanitra miara-dalana ny fahasoavana sy ny fahafahana midera rehefa tena voarakitra ho antsoratra ny fahasoavana rehefa tena iainanao ny fahasoavana dia olo ny fiderana an'Andriamanitra ianao ry havana olo ny fiderana an'Andriamanitra ary marika ny fananana fanantenana ny hoe midera an'Andriamanitra ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo miomana ankalaza an'Andriamanitra ao anatin'ny krismasy isika vonona hidera an'Andriamanitra ve ianao efa voarainao ny fahasoavana no zarainao teny rehetra teny ny fahasoavana hanao zava-dehibe ny krismasy ve ianao ho an'ny fiderana an'Andriamanitra hevery tsara izany ry havana tsy hoe fiderana ny amin'ny fahafahanao ny vidy zavatra anankiray anamariana ny krismasy ho fiderananao nahavidy kosa mipopoka tsara ny karohan'ny fiangonana nahavidy kosa akanjo mamirapiratra maneho voninahitra Andriamanitra tsara zany fa le feonao lay fonao feno fiderana an'Andriamanitra teny izay ve nilofosantsika amin'ny fotoanany krismasy raha izany ry havana no fiainantsika fiangonana fiainana mampitolagaga tahaka ny fiainan'ny jaona mpanao batisa dia ho maro ny olona resy lahatra koka ho velom-panantenana fa mbola azo ametrahana fanantenana ny fiangonana amin'ny alalan'ny teny izay ambarany amin'ny alalan'ny hafatra krismasy izay ho lazainy amin'ity krismasy 5/24 ity ho olona manahoana ianao amin'izao krismasy 5/24 izao hieritreritra isika ny hoe ho zaza manahoana ho taranaka manahoana ny taranaky ny fiangonana mba toan'ny jaona miantso ny olona hibebaka ka hiantoraka amin'Andriamanitra andray famelan-keloka ny taranaky ny fiangonana na ianao olon-dehibe tongeto na ianao ankizy na ianao tanora ary indrindra ireo voateraka ho jaona miantso ny olona amin'ny fibebahana ny fiangonana izany no andrandraina amin'ny hoavy ny fiangonana ho zaza manahoana re io fa ny tanan'ny tompo momba azy ny tanan'ny tompo ary momba antsika ahatonga antsika ho tahaka ny jaona mpanao batisa zaza mahagaga zaza hiantso ny olona ho an'ny fibebahana ho an'Andriamanitra ny voninahitra amen
Hivavaka isika. Misaotra anao izay ry tompotianay ny amin'ny teny izay nampitombodrainao ny mpanomponao tamin'ity anio ity. Ny amin'ny fahitanay mpanomponao ny fahasoavanao ary tena velom-panantenana tokoa izay ny amin'ny teny izay omenao. Ry Andriamanitra tomponay io, ianao ilay Andriamanitra totoa, ianao ilay Andriamanitra nanome ny zanakao ilay tokana ho famonjenanay. Aoka izay Tompo hitoetra tahaka ny Zakaria, olona mahatoky, olona mankatoa ary manantenana ao Andriamanitra, ka ampitombo ny finoana aty anatinay ny ianao mba hahafahanay mijoro vavolombelonao. Faoka ihany koa izay Tompo hitoetra tahaka ny Jaona mpanao batisa izay nitaona ny olona ho amin'ny fibebahana, ary ianao Andriamanitra no efa nomba azy hatrany an-kibon'ny reniny ka nanome andraikitra manokana ho azy, nanendry azy ho amin'ny fanompona manokana. Ary izay tsirairay avy reto koa Tompo dia efa nomenao andraikitra ho anay tsirairay avy, andraikitra voatokana ho anay tsirairay avy. Ianao ilay Andriamanitra mahafantatra ny ho avy, ary ianao Andriamanitra mahafantatra ny zavatra rehetra. Izay Tompo amin'ny maha olombelona anay dia tsy fantatra akory na ny avadiky ny sekondra sy ny minitra aza. Fa ianao Andriamanitra dia efa nafantatra anay hatr'izay, satria ianao ilay izy hatr'izay ka ho mandrakizay. Tompo, ampio izahay hanatanteraka ny asa fanompona izay efa napetraka ao taminay, mba tsy ataonay tsinotsinona izany, fa entinay hanaovana ny hanambarana ny sitraponao, entinay hanehoana ny voninahitrao. Aoka izay Tompo hanao zava-dehibe izany andraikitra izany, ka tena hitoetra ho mahatoky tokoa eo am-panatanterana izany, mba hahafahanay mijoro vavolombelonao ka hanavao ny fanoloran-tenanay mandrakariva izay eo anatrehanao. Mivavaka izahay Tompo ho an'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara, mba tena ahefa be amin'ny asanao tokoa aneny fiangonana, ary izany asa izany dia tsy ho fampandrosoana izao fiangonanao izao ihany, fa tena hisy fiatraikany ihany koa amin'ny firenena izay misy anay. Maro ireo tetikasa izay miandry anay, indrindrindra amin'iny volana janoary iny, dia ianao Andriamanitra no ametrahanay feno izany mba ho lavorary anay izay kasainay atao. Mivavaka izahay Tompo ho an'izao fiangonana izay manatrika ny alatsinainy sambatra izao. Ianao no hitahy azy ireo, ianao no hiaro azy ireo amin'ny loza maro samihafa, ary raha hamonjy ny tokantrano izahay rehefa vita izao fanompona masina izay ataonay izao dia ianao no ombanay, ianao no edidina anay ny anjelinao, no ka hiaraka aminay Tompo, ka tsy afoy na hasaraka anay ianao. Matoky izay fa tsy hamelanay irery ianao Tompo, ka tena ahatsiaro izay fa tsy mandeha irery satria eo ianao. Tsy adinonay ihany koa ny mivavaka ho an'izao firenena misy anay izao. Tahinao ny mpitondra mba hijoro amin'ny maha olom-boatendrina ho azy, ka hanatanteraka hatrany ny sitraponao, ankatoanao Andriamanitra mihoatra noho ny olona. Fa mivavaka ihany koa izay ho an'ny vahoaka malagasy rehetra, mba handray ny fahazavana avy aminao, ka hatsapa ny lanjan'ny fotoana tahaka izao, dia izao fotoana tombotry ny Krismasy izao, mba tsy hanatanteraka izany ho amin'ny fahafinaretana sy ny rendrarendra fotsiny ane, tsy hanatanteraka izany ho amin'ny zava-dratsy, tsy hanatanteraka izany ho amin'ny zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitraponao, fa kosa ho amin'ny fandinihan-tena lalina eo anatrehanao, mba hahafahana indray miverina aminao Andriamanitra, mba hahafahana indray miverina amin'ilay fitiavana voalohany teo aminao Jesosy Kristy izany. Tompo, mihaino vavaka anay, fantatray fa maro ny zavatra tokony mbola entinay, kanefa matoky izay fa na tsy miteny akory aza ny vavanay dia fantatra ao Andriamanitra izay tokony ho anay.
maminay manakambana izany vavaka izany amin'ilay vavaka nampianarinao mpianatra ao fa izay manao hoe zainay eo izay ny an-danitra ho amasinany eny anaranao ho tonga ny fanjakanao atao any sitraponao etỳ an-tany tahaka ny any an-danitra meo anay ny uniana saza ao anay ary mamelà ny elokay tahaka namelanay izay neloka taminay ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy manafahanay amin'ny ratsy anao fanjakana sy ny hery ary mivoninahitra mandrakizay amen. Ny finoana riavana dia avy amin'ny toriteny ko andeha ny fanakem-pinoana apôstôlika imbonantsika amin'ny kristianina manerana izao tontolo izao dia ny fanakem-pinoana laharana voalohany no imbonantsika amin'izany. Mino an'Andriamanitra ray tsy toa aho, mpanao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an' Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina nateraka Maria Virjiny nijalina napaka Ponty Pilato nombona tamin'ny hazo fijaliana maty ka nalevina nidina tany amin'ny fiainantsika nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra mipetraka kavanan'Andriamanitra ray tsy toa avy any evin'ny tsara amin'ny velona sy ny maty mino ny fanahy masina aho fiangonana masina manerana izao tontolo izao ny fiombonan'ny olona masina ny famelan-keloka ny fitsanganan'ny tena maty ary ny fiainana mandrakizay amen. Raisoariavana nitsodrany tononina amin'ny anaran'ny Tompo. Jehova no mpiaro anao, Jehova no fialofanao eo amin'ny ankavananao, ny masoandro tsy mba hamely anao noho ny andro na ny volana noho ny alina. Jehova iaro anao na mivoaka na miditra hatramin'izao ka ho mandrakizay amen. Aoka hipetraka hanona vavaka pomangina ny fiangonana. Ho an'Andriamanitra irery aniny ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen. Raha mpitso indray raha sitrapon'ny Tompo ry havana.